tsara sika jiaby. Akory lie, akory ranandria, akory lahaly, miarabato. Iroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany ary sika. Tsy nitsahatra ny tsikafona ny asa maloto nataon'ny mpitondra teo aloha tato ato. Natory any amin'ny selila nanomboka ny 6 novambra teo ity mpandraharaha malaza teto Madagasikara ity aty amin'ny nosy Maurice. Amin'ny andro voalohany dia naverina tany amin'ny hopitaly izy rehefa avy nalaina am-bavany, fa ny andro faharoa kosa na dia mbola ambulansa aza no mitondra azy niala tany amin'ny hopitaly dia namatana tany amin'ny selile de police kosa izy rehefa vita ny fakanam-bava azy, ary nodidinina polisy maromaro mihitsy izy tamin'izany. Na niezaka nanao fomba fiady ihany aza ny tenany sy ny mpisolo vava azy hialana amin'ny fatoriana any amin'ny selila io, ka nametsaka azy tambony seza atosika mba ampisehoana mbola marefy sy marary ity mpanjaraha ity. Tsy nahoan'ny mpitandro filaminana tany atoerana nefa izany fa nahiditra avy hatrany tany amin'ny selilin'ny polisy any izy ny andro tio. Raha tsy ahivina dia ny fidirana tsokosoko tany amin'ny nosy Maurice tamin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana tsy nahazo alalana miampy ny resaka famotsiam-bola amina miliara tany amin'ny banky tany atoerana no antony hiampangana sy hitazomana azy sy anaovana ny famotorana azy amin'izao fotoana izao ao nosy Maurice io. Noho izany dia nanapa-kevitra ny mazistra ambony na ny mpitsara ambony ao Maurice, Andriamatoa Prasante Bisson, fa hotazomina vondromaika ao amin'ny selilan'ny polisy hatramin'ny 13 novambra izao ao amin'ny moka detention chanteur ity mpandraharaha malagasy ity. Mbola mitohy araka izany ny fanadihadian'ny FCC na ilay antsoina hoe Financial Crimes Commission, misahana ny fitsarana ireo olona voakasika fa manotokodina vola ao atoerana. Ho hita eo ihany moa ny fivoaran'ity toedrara ity fa ny tiana ambara amin'ny fakafaka politika antsika androany ity dia momba ny habean'ny fahefana nananan'ity mpandraharaha ity teto Madagasikara, satria dia nivelatra tamin'ny lafo maro tokoa ny rantsan-tanany ary tafitra nisy azy avokoa rehefa sehatra misy idiram-bola eto Madagasikara. Fandraharana fiara raitra, resaka vanily, fanondranana ledsi, ny resaka hotely be kintana, resaka tany be velarana sy ny maro tsy voatanisa. Fa ny nanaitra ny mpanara-baovao tato ato dia ity na ny fisahanana ny habakabaky Madagasikara ity azakay dia mbola nanan'ity mpandraharaha ity tanana ambany mame ihany koa. Manana ny orinasa ny Sodiaty Aviation raha teo izy teto Madagasikara. Tsy orinasa mpandrakana nefa izy io fa azo manokana, kanefa dia iny miarahana hita iny fanambarana nataon'ny groupe Sodiaty Aviation fa voatery miainga ny fiaramanidina anisan'ny Andriamatoa Ravatomanga sy Ngaitsay Christian teny amin'ny toby fiatsoan'ny fiaramanidina teny Ivato. Araka ny nambarany io fanambarana Sodiaty Aviation io dia noho ny fisian'ny andian'olona mirongo fiadina nanodidina ny seranam-piaramanidina izay nanomboka nanantona teny amin'ny tarimaky ny antsonan'ity fiaramanidina manokany Andriamatoa Mamy Ravatomanga ity. Izany dia niseho nandritra ny fiandrasana ny fahazoan-dalana misidina dia voatery nanapa-kevitra nanainga hono ity fiaramanidina 5R tsipika ASMR ity izay nitondra azy ireo sy ny fianakaviany ny 12 oktobra teo no nisehon'izany. Nambarany Sodiaty Aviation ihany koa tao anatin'io fanambarana io ihany fa izany no nataony dia mba hisorohana sy ho fiarovana ireo mpandeha ka nanapahan'ireo mpanamoro hevitra ny anainga tsy nisy fahazoan-dalana ka niazo ny nosy Maurice. Midika izany fa dia mihevitra sy matoko tanteraka ny heriny sy ny fahefanananany teto Madagasikara mihitsy Andriamatoa Mamy Ravatomanga ka na ny fahazoan-dalana ahafahany misidina ny habakabaky Madagasikara aza na misy na tsy misy eo am-pelantanany dia afaka manapa-kevitra ny isidina tsotra izao izy sy ny mpanaradia azy. Tsy misy dikany eo anatrihan'ny fahefany teto Madagasikara na ny fahazoan-dalana ahafahany fiaramanidiny manokana misidina aza tsy misy dikany.
eo anatsehan'ny fivelaran'ny fahefany teto Madagasikara ka dia afaka ny sidina ny abakabaky Madagasikara tsisy sakana ry zareo. Raha ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy afaka manapa-kevitra toy izany mihitsy ny mpanamory, satria mety hifandona amin'ny fiaramanidina hafa izy amin'izay fotoana izay. Voasazy farany izay mavesatra sy mafy koa ireo mpanamory manao izany, ary ny afara amin'ny fanalana lisansa maha-mpanamory azy mihitsy ary izany. Eo no eo ihany koa dia afaka manendrika azy ireo ny fiaramanidiny tafy ka mandidy azy iverin-dalana, ary mitifitra avy hatrany ilay fiaramanidina raha mbola manohy ny diany ihany ry zareo. Tsy misy anefa izany, porofo zareo totosoa tamin'ny Maurice Somatsara. Midika ihany koa izany fa tena natandraka mihitsy ny heriny teto Madagasikara, ka na ireo mpiasa tao amin'ny tour de contrôle sy ny asekina aza ny foritra vao nahalala fa Iravatomanga sy Tsay no mpandeha tao anatin'ity fiaramanidina ity. Midika ihany koa izany fa tena nanana influence goavana sy natandraka mahitsy ity mpanjara ity teto Madagasikara, ary ny oro avokoa raha vao maheno ny anarany fotsiny. 7-20 andro anefa ny an'olona mieritreritra ny tsy ho tratsin'ny alika toy ireny, fa iray andro kosa dia an'ny vahoaka. Izao ny gazety sy ny haino mandrereran-tany, mahalala ny asa maloto nataony sy ny ampimama ny harem-pirenena malagasy. Mivoaka sy miparitaka erak'izao tontolo izao ny sariny sy ny anarany. Enganeka tsy voatohitohana noho izao raharaha izao ireo mpiasa marobe miasa ao anaty vondrona sodiata, satria olombelona mamelona vady aman-dranaka avokoa izy ireo. Fa Ingara-Vatomanga kosa noho ny nanaovan'ny tantely afa-drakitra ny harem-pirenena dia tsy ho afa-maina kosa. Izay indray no fakafaka politika natolotra antsika androany. Mandram-piona vetivety tompoko. Mami and Boji, Mami.